Imira sy Rimo anjely ny fahafatesana. Nosoratany Tokiana. Mandra-poviana tsy maintsy hitsoahantsika sy findrantsika trano lava ohatr'izao ry Falitiana. Mba marina e, tena vizana. Everinao moa fa tsy mba mahatsapa-vizana koa. Tondroan'ny olona molotra sy mahazo fandraona no faty lavo zao. No ty ozina ratsy misarozoro amin'izy mirahavavy-kamba nyty daholo zao mahatonga an'izany. Aiza ve ka vao misoka-bava dia tsy manambara fa tsy fahafatesana. Tsy aleoko indray aza nahitan'izy roa vavy mona toy izay hiaritra ny fahoriana rehetra io. Aza miteny azany kosa ianao ry Volasoa. Mba mafy amin'ireo zazy ireo koa nge zao na dia tsy afaka maneho an'izany loatra azy zareo. Tena tsy hitako tsony izay lazaina ry Falitiana. Le mpaneratra any ty miantso ty. Mitandrema ihany fa mitondra fiara ianao a? Eny re. Allô? Eny tompoko. Efa miditra ny tanàna mihitsy zao zay. Aiza aiza tokoa moa le toerana nitrasanao anay? Ary ono a? Mahafantatra pastera mipetraka tsy lavitra eto ve ianao? Ay. Rehefa avy eo ary sika miresaka tsara e. Misaotra. Efa kaiky ve ontsika? Efa miandratsika ao aloha izy. Na le trano aza moa ty tsy nijerena amin'ny vatana akory fa tonga dia hipetrahana anjamba amin'ny fotsiny. Tsy efa nandefa sary tamintsika kosa ve izy? Ary efa ny rahantsika nahita sinaiky fa hoe azo efiana. Eto ny fiara e. Zao ry Mira sy Rima, ato ny tranontsika vaovao. Aty amin'ity tanàna ity indray izao tsika no mipetraka ka manantena fahendrena avy aminareo za sy neny. Eno? Izay mihitsy. So anao izay afa-baraka na izay avoaroaka antsika ity indray mantsy ka izay vao entsika andraisany. Mba moramora ihany indray fa inona ary ty a? Leo akalain'olona kosa ry Falitiana. Aiza ve ka izay aleha nangana-pahavalo daholo? Mety ilay pasterana tsoka angamba izany mampaneno sonira izany. Mba ampandroa kely izy ry Volasoa. Salama tompoko. Pastera Jauna. Izy indrindra tompoko. Raha misy anao izany le niantso tamin'ny telefonina? Eny tompoko. Mandrosoa ary pastera e. Salama pastera. I Falitiana ilay nampiantso anao. Izy kosa no Volasoa vadiko. Faly mifankahita aminareo. Mba roso kafe kely ange izy ry Volasoa. Vetivety fotsiny a? Ka inona tsara amin'izay ary le azoko anampiana anareo e. Tao hoe androaka fanaratsy moa sa ahoana tsara? Ary iza sa inona no itoerana fanaratsy? Ty ary aloha ny kafe pastera. Misaotra tompoko. Mba alaivo kely hidina ty ary hoe izy mirahavavy Volasoa. Vetivety fotsiny ary a? Oay, iny midina miaraka amin'ny tovovavy kely roa mahafatifaty iny tokoa raha mahato Volasoa. Via ty akaiky ny dada. Le akaveko Mira ary pastera. Ary le ato akavanako kosa no Rima. Ka ambana mirahavavy. Ay, hitako moa no mitovy tsy misy anavahana azy keo. Fa matoram-boly ihany izao no mahasamihafa anareo mirahavavy. Ny an'ny anankiray miloko manga, ny an'ny anankiray kosa miloko mena. Fa raha ny endriny sy ny fitafiny tena hoe mitovy. Ka manao nareo mirahavavy? Salama tsara? Mba firy-taona ho ahy Mira sy Rima e? Tsy mamaly reto izy fa mpivandravandra fotsiny. Mety no ilay zavahiny be amin'ny zareo ngamba. Sy fotoana tamin'ity taona ity izy mirahavavy pastera.
Ary ny momba n'izy miravavy mihitsy no ilaina hifanampiana aminao. Mba hampio izay pastera fa mijaly na izay ray aman-dreny na izy miravavy kambana. Mafy anie mahazo anay pastera e. Milamina aloha ianao raha matoa vola soa dia azavao tsara fa mbola tsy mazava amiko. Aleo ary aloha ateriko miverina ny hevitra n'izy miravavy dia avy eo toizantsika andresaka e. Mihaino anareo amin'izay ary ahy. Na izay ray aman-drenin'izy miravavy azafanina tanteraka fa izahana izavaina araka ny fahazoanay azy fotsiny e. Ka inona nefa ny tena nitrangy e? Manomboka mampitaintaina any nareo mivady izany a? Izao ary aloha fanontaniana petrakay aminao e. Manahoana fahitanao azy miravavy? Tahaka ny zaza rehetra ihany moko. Mahafatifaty sy matehoty. Tena hoe zanak'anjely e. Indrindra moa fa miampy an'ilay hoe kambana. Izany tsy maniry ananjanaka tahaka ny mira sy rima. Enao marina. Ho gaga nefa ianao raha ilazako hoe izay niresaka na nitakosina naharitra tamin'izy roavavy dia tsy te harena ny anaran'izy mirahavavy akory azy. Ka noho izay anton'izay tsy maintsy hifindrafindrana trano matetika ohatran'izao. Eny e, anjely araka ny teninao tokoa ngamba. Saingy tsy ilay anjely eritreretinao hoe malefaka sy tsy manan-tsiny fa anjely ny fahafatesany. Ka inona nefa no mahatonga anao hiteny an'izany? Raha ny marina pastera dia mitondra loza sy manana don manambara fahafatesana izy miravavy. Ahoana tsara? Izany efa nilazay ny falitiana vadiko anao izany pastera. Tsy dia hahenompo eo loatra izy miravavy. Azo sokajiana homona aza. Kanefa rehefa milopy eo kosa dia tsy manambara afa-tsy fahafatesana. Imira miteny ny fotoana fahatesan'ilay olona moa irima miteny ny fomba fahatesany. Imira miteny ny fotoana fahatesan'ilay olona moa irima miteny ny fomba fahatesany. Dia ohatran'ny ahoana ny fomba fitrangany? Tsy misy hoe ahoana rehefa tampotampoka eo fotsiny mira dia miteny fotoana. Ohatra hoe mitatao vovonana dia rima manampy hoe inareo ohatra e. Ohatra hoe zava-maranitra. Dia ny ampitsininy ohatra misy olona maty nisy nanatsatokantsy na toy izany ao amin'ny manodidina. Tena marina ve izany zavatra tantarainareo mivady izany? Tosarotra inoana mantsiko? Tena marina re izany pastera. Izay ve andany andro ampiantso anao aty raha toa ka zavatra miforononay fotsiny izany ka? Izay marina vao naretrangany zavatra tahaka an'izany ko. Dia fantatra mialoha koa ve hoe iza no faty? Indray tsy fantatra raha tsy amin'ny fotoana fahatesan'ilay olona. Dia misy fambara ve nefa alohan'ny hanononan'izy roavavy ilay fanambarana sa tonga ho azy fotsiny? Ntsikaritra dia toa misy vera mitresaka na fitaratra mitretra izany foana mialohan'ny tenenan'izy roavavy. Dia rehefa tonga kosa ilay fotoana tanteran'ilay fanambarana fahafatesana dia toa mihirahira hafahafa izay izy roavavy. Dia misy fantatrareo ve hoe inona ny irain'izy mirahavavy ka? Tsy fantatra fa migonogona fotsiny. Ny tena mahavariana koa nge pastera dia izy mirahavavy sy miseho rehefa mijery fitaratra e. Tsy miseho rehefa mijery fitaratra? Izany hoe tsy misy refle izany izy roavavy? Azonao tsara. Ary toa nitresaka ho azy teo ambony latabatra teo re ty iveran'isy rano? Andriamanitra fambara fahafatesana sa inona indray? Inona indray re nilazain'izy roavavy ato e? Milamina rehefa inona ary teo. Dao aloha jerena any izy miravavy. Fa misy inona ry izy mivady a? Mira sy rima? Mijoro avoatrany tahaka an'ireny tsy tompony tenan'ireny izy mirahavavy. Inona ny ataontsika ary falitiana? Inona nefa nataontsika eo e? Misandratrandro tanam-boko foko. Inona tsara hono? Misandratrandro io Mira. Tanam-boko voko io rima. Inona daholo ny dikan'izany ry izy mivady a? Misy fotoana tsy dia mazava mifambara lazain'izy roavavy fa toy ny ankamantatra.
le misandratrandro fantatra ihany hoe folo raha maraina raha araka ny raha malagasy fa ty hoe tanam-boky vokany tsy haiko mazava. Matahotra ary Faltina. Inona indray no iseho eto? Iza indray no faty? Milamina rery vola soa. Efa fambalalozana izy ao amin'ny trango izao ry Faltina. Milamina mihitsy aloha nareo mivaty fa inona ary ty mikirapatrapaka be ty e? Mbola tsy azonao foana ve hatramin'izao pastera? Hanampy anay hanala ny ozony io ny etsoana ianao. Androaka an'ilay fanahy ratsy ny fahafatesana ao anatin'ny mira sy rima mba hanana ny fiainana toy ny zaza rehetra. Izany indrindra pastera. Resy lahatra fasany devoly mahatonga azy rovavy anao an'izao. Mpamengavy re tompoko. Efa inona sinona moa tsy nataonay nasitranana an'izy mirava fa tsy nisy nandaitra ange. Efa nentina tany amin'ny dokotera, psikologa, mpitsabo gasy sy ny sisa fa tsy nahitam-bokany daholo. Aleo ary fa hojereko izay azoko atao sy hanampiana anareo e. Mila fotoana ihany koa andinihana an'izay tokony atao. Fa ny sosikevitra ao aminareo aloha dia ny tondra an'izy mirahavavy miangona. Misy fotoam-pivavahana raha afaka pitso alahady maraina manomboka amin'ny 7 ora ao amin'ilay fiangonana hita manangasanga avy aty io ny tilikambony ka anasakanareo efa nianaka. Eny ary pastera. Mana tena fanampiana avy aminao izay pastera. Eny ary fa iloza kely aloha nareo anaka. Tena hita hoe miady saina mafy mihitsy izy mivady. Inona loatra ary no mahazo an'ireto zaza reto? Ary taiza no nahazony an'io ozony io? Ozona manaranaka sa inona? Dia ozona tokoa sa inona no tena tokony antsoina azy? Tena mitombona tokoa sa izy mivady no mi-exagéré? Nefa nge tena latsa-dranomasy hatramin'ilay madama mihitsy dia ilay veravaky sy ny sisa ihany koa. Mahavariana ka. Aleo azavaina tsara amin'ny mpiandry ao am-piangonana andresena lahatra andry zareo hanampy hanala ny fanahy ratsy ao amin'izy roavavy. Raha tena fanahy ratsy koa moa izany ilay izy. Tanam-boky voko. Inona ary ny tiandrima lazaina amin'izany? Manaso misy ifandraisany amin'ny pastera. Aiza koatra ny anam-piangonana moa misy tanam-boky voko. Aleo aloha atoroka. Faltina koa ty efa miesona be. Garam-potoana tsara tsika. Efa nomboka ny fotoam-pivavahana. Andao hoe tsy loloetsy nipetraka ka? Endry tsara mira sy rima. Hatramin'ny oviana koa moa mira sy rima naditra zaza mamitsaka be reo. Azonao reny tiako lazainy. Ary mangina amin'izay fa nomboka ny fotoam-pivavahana. Iny eny pastera. Ny ten'Andriamanitra izay hotoriana amintsika reny io dia izay hita ao amin'ny bokin'ny mpitsara. Ny mpitsara toko 9, ny 7:30 ka hatramin'ny 7:40 efa novakiana tamintsika teo izany. Mira sy rima. Ny Gideon. Ino ty migongonona ty am-piangonana ty? Mbola mitoroteny eny pastera e. Mira sy rima hoa. Ny teny hoe Gideon Faltina. hevitra hoe Ohatrany hafahafa ny reto zazy reto e. Tsy ireo raha tsy mivandravandra fotsiny maso. jinjahala. Asa hitako ka. Izao ampitoniana fotsiny izay nisy roavavy dia no koa milamina. Ianao koa ty ohatrany vaovao amin'ny fomba nisy roavavy ka. Natony zareo migonongonona hafahafa ohatran'izao dia isy loza hitranga indray izay e. Jerenao anie raha tsy efa ho amin'ny sivy sasany araka ilay nilazain'izy roavavy afaka omaly izao e. Oe, jereo raha tsy efa nitrehitra hatramin'ilay fitaratra teo amin'ny varavarankely ny fiangonana ange.
ndao ivoaka tato malaky Faltina. Olona marobe nge ny ato tsy aiza iseho eto. Ny fivoahantsika tato ve asaka ninny? Sitrana re mba olona vitsivitsy ny tradosa raha tsy maintsy ho tanteraka tokoa izany. Ndao ary ivoaka raha izany ny amplamina ny sainao Aingana ary Faltina, efa misivy sasany ange ho azy zao Eny ry Ino izany Faltina? Lozina re ty Nihitsana le lakoroa vita azo ngeza be niantona teo amin'ny rindrina teo dia nienjera teo amin'ny pastera. Marina mafy tsy nyloha mihitsy nienjeran'izy teo. Eny tokoa. Rehefa nidrohatra nakeny amin'ny pilipitra daholo ny olona. Zaho ary le efa nahiko. Dia sanatria maty ve? Tsy te handrehan'izany akory afa ndao hiala teto ka? Tena maty tokoa pastera ary volasoa. Nahaveloko nantanian'olona fa tena maty. Efa fantatra nge izany na tsy nanontanianao tany azy. Efa nazava be ny fambarana ataon'izy roavavy. Misandratrandro mira. Tanam-bokovoko rima. Inona tokoa fa nienjaran'ny lakoroa maveza be pastera rehefa mipaika ny tamin'ny folo. Ny any ahiko dia hoe efa nresaka tamin'ny mpianatra tao am-piangonana ny olonantsika pastera dia hoaraka ny olonetindray ny tsy ambaratelo. Tena leo sady kivy ary Faltina. Nandra-poviana ny retantsika an'izao Inona nefa nataontsika eo Tsy efa tany sy taiza moa ny tany tsy tonga antsika ndadavam-baolana fa tsy nahitam-bokany Ny vaolana misy ihany ry Faltina. Le nilazain'le mpitsabo gasy. Ianao mihitsy ny tsy azoko. Mba vaolana hafa rery volasoa fa tsy fanaperana ny anjanako kosa. Ono ary Faltina. Tena tianao tokoa ve izy roavavy? Dia tsy matahotra azy ireo ve ianao? Inona koa ary izany fanontanianao izany? Sobineko ve aminao tsy ho tiako Inona nefa ny tianao lazaina amin'izany? Maninona ho raha aterintsika any amin'ny zazakamboty ary izy roavavy dia mandehantsika sy ianao manorina fiainana vaovao lavitry ny adi-tsaina sy ny tahotra. Tsy nampoiziko hoe ianao reny niteraka azy amin'ny rahavavy no havita ilazan'izany. Dia ho vitanao tokoa ve? Ny zazakamboty sy ny tsy manam-piazy efa tsy fidina. Ka mampalahelo sy mampikorotana ny saiko loatra izao trangany zavatra rehetra izao ry Faltina. Marina raha mba misy mandeha amin'ny lolontsona hatramin'ny zavatra ataoko. Marina fa zanaka tiako izy mirahavavy. Fa natiana aza ange hono ny zanaka ifika rehefa manaiky nono ry Faltina Tsy ianao rery ry volasoa. Ekeko hoe nitondra azy mirahavavy 7 volana kibo ary narary ihany niteraka azy. Saingy tsy niteraka olona ndripaka sy haningotraina ary hanaparitaka fahafatesana ry Faltina. Ndao aloha tory ry volasoa dia miteo izay atao ny alina hono nitondra fisainana. Engany eo adinonao izany hevitra hafahafa izany rapitso. Engany aky. Ohatra ny kivy be izany dia ianao miditra ny trano fa nisy inona? Tanteraka tokoa le fanahiko ry Faltina. Momba n'inona izany? Tsy haiko fa tsapako ohatran'ny hoe nanara-maso azany daholo ny olona teny an-tsena. Rehefa mividy zavatra teo amina mpivarotra iray dia nampiresaka azy. Nilaza io mpivarotra io fa efa miparitaka eo amin'ny manodidina hono fa izy mirahavavy zanantsika vao nifindra vao haingana teto an-tanàna no nahatonga ny lozana faty amin'ny pastera. Ireo mpiandry tao am-piangonana hono ny resahan'ny pastera momba an'izany. Zaho moa nanampy hoe dia tena mino an'izany tokoa ve ho anareo? Dia ahoana ozy ry zareo ka? Tenin'ny pastera ve hono tsy inondro zareo Ary mbola nampino hoe mino ny asany devoly izay. Raha zanareo dia miala teto haingana ho le mpivarotra. Enjany izany marina. Dia sanatria ve ka hifindra trano indray izany tsika rapitso? Aiza kosa ry volasoa. Tsy haiko eo ange raha isika mifindra trano isak'izay mihetsika teny no mampikorotana ny sain'izy roavavy. Inona moa no mahatonga antsika mifindra trano matetika? Motsy no izao zavatra hafahafa ataon'izy mirahavavy izao ihany. Io fambara loza isaky ny mihetsika io nge mahatonga antsika tsy tafatombona maharitra amin'ny toerana iray fa tsy hoe mifanohatra amin'izany. Azoko tsara. Andriamanitra, tonitra ho azy indray ilay fitaratra teo amin'ny tabla basy. Mira sy rima, aiza izy mirahavavy?
tsy hainao ve nijarona tato an-trano miaraka tamin'izy roa vavy e? Tsy toko tany ambadikatsika da hoe jerenao malaky. Mira sy Rima? Feno manana sy afony. Tsy hitako intsony izay lazaina ary Faltina. Tena mivalaketraka tanteraka. Izandray izany izao ny olona omainy ny hafa amin'ny andro dia volan'izany ka. Amin'ny firy tokoa moa izany ny feno ny volana ka. Dia androany sara-petsa. Andraso mihitsy aloha hijery kalandria ka. Tsy te eritreritra momba n'izany intsony ary Faltina. Hoe iza no faty, roviana marina, olona firy sy ny sisa sy ny sisa, tena reraka. Zao ry Mira sy Rima, aleo aloha nareo milalao tsara fa hiresaka zasiny eny Tsy misy resahana intsony izany ry Faltina. Aleo tanterahana ilay sosikevitro. Le hoe hanary azy miravavy e? Raha taperina ny mihitsy aza moa ny ain'izy roa vavy ireo maninona e. Izay ihany ange hono ny vahaolana e. Ry vola soa. Esory tao an-tsainao izany sain-dratsy izany. Ka mandrapoviana ara ny heretantsika an'izao e. Rehefa ripaka daholo ny ray tanàna. Mananjo ny aina toy ny olombelona rehetra nge izy ireo na tsy mitovy amin'ny olon-drehetra azy. Mpaningotrain'olona ve mbola vela iaina kalalahana ihany ry Faltina? Tena resy lahatra tokoa nge ianao izany e. Izay ny teniko farany ry Faltina. Izay ny vahaolana hitako. Tsy avelako isy olona maty noho ny amin'izy roa vavy intsony fa aleo hijanona eo ny oziny. Tsy mahavita an'izany ary vola soa marina. Tsy vitako ilay napitra ny ainy sombony haiko. Mifona aho. Rehefa tsy anao ianao dia ao anaovako azy. Tsy kosa ry vola soa. Inona koa te mampime anao? Tsy havita monina hikasy tanana ndray amin'izy mirahavavy izany re hafa ianao koa izany. Izay vao milamina ny saiko. Dia gaga aminao amantsiko. Be Faltina. Aleo amin'izay tsy haitsaiky akany amin'ny hevitry Mira sy Rima ka. Ary tapaka ary fizany jiro izany ny tsy mirehatra mihitsy e. Andraso andre hitako labozia. Izay tafiditra ato an'hevitra izy mirahavavy aho. Ohatra ny anjely tsy manatsiny erirety izy rehefa matory. Ka efa mihetsika nefa ny andro dia fahafatesana no hanambaloaka ny vavany. Dia ho vitako tokoa ve ny hanapitra ny anjanako e. Tsy maintsy ataoko rangazaona dia ho an'ireo olona marobe namono ny ainy fotsiny aza. Raso alaiko ilay ondana matevina mipirina ato. Toa ny arin'izy mirahavavy. Fandravandra mampatahotra reto izy. Sady mirahira ihany koa. Reny kosa ka efa niverina ny tapoka ka. Izay efa nikipa ny masony. Mety nanohy fotsiny angamba izy roa vavy teo. Andraso amin'izay seborina amin'izay Rina. Tsipatsipaky izy roa vavy. Matray mivotrovotra mafy hatramin'ny trano marina. Otry ary manetroka fahafa ange ato an-trano izany. Misy afo mirehatra. Kofina. Dia sanatry mevy ny trano sa misy inona e. Faltina! Faltina! Mipoza rehefa mainy trano e. Vonjeo! Vonjeo!
ela ny ela ka hitako ihany misy azy mirahavavy. Soa fa tsy maty tao amin'ilay haitrano fa avotra somatsara. Izy mivady ray aman-dreny kosa kila tsy nisy niraisina. Ato no misy azy mirahavavy. Avelao irery ary izay e. Ireo mipetraka eo ambony seza miaraka aminao sy ireo izy mirahavavy. Manao ny mira sy rima. Tonton Rija no anarako. Izaho no andray an-tanana ny fikarakarana anareo mirahavavy manomboka androany. Ny dada sy ny ainareo efa natsononday ody any aminy. Tena tsy miteny arak'ilay tatitra voaraiko tokoa izy mirahavavy fa mivandravandra fotsiny. Avy ary manaraha e. Tsy misy tokony ahianareo mirahavavy mihitsy. Zao a. Izaho no mitarika ny zavatra rehetra fa manatateraka ihany ny asanareo. Ianao ry Eloizy a, ankoatra ny mampikaroka anao, dia manampy amin'ny fikarakarana azy mirahavavy ny tena ilana anao. Mampisakafo, mampandro, misolakanjo sy ny sisa. Eny tompoko. Aseho ato koa hoe ny valin'ilay IRM teo azafady? Tsy ary tompoko. Tena hoe mitovonja tanteraka ny fitempon'ny fony izy mirahavavy. Na ny fandraisan'ny atidohan'izy roa vavy zavatra aza tena hoe tsy misy hafa. Tena mahavariana. Mira sy rima. Jerenareo ny ity sary ity e. Ilaiko io no olona maty manaraka eo. Le dala io mantsy miseho azy tsy azo atao ninina mihitsy. Ka ho hitantsika eo ny tena fahaizany manoloana ny mpiravavy kambana mahay miantso fahafatesana. Otry. Fa inona ny tena tian'ity professeur ty atao? Sarin'izy iny nasehoana an'izy mirahavavy teo iny? To sary ndrakoto mandimby. Ary inona mampianana ny Eloizy io e? Izay ataonao ato atao. Eny tompoko. Indray marina ny tsy nampoiziko. No everiko fa hamantatra ny fiavian'ilay pouvoirana ny fomba fiasany ny tasomany azy mirahavavy atao amin'ity karazana laboratoire dikay natao ny fitaovana politika sy fitaovam-piadiana aminona olona fotsiny. Raha araka ny vakiko tao amin'ny dosie an'izy roa vavy tokoa mantsy dia tsy milohobavy izy mirahavavy raha tsy manambara fahafatesan'olona. Izay tsy fantatra hoe iza ilay olona raha tsy amin'ny fotoana hitrangany. Vivandro-vinjavatra fa resa tena mitombona tokoa e. Dia izy roa vavy no mitarika an'ilay fahafatesana sa mijanona eo amin'ny fanambarana ihany. Eny e, mijanona ao akamantatra izany rehetrarehetra izany satria zavatra hafa mihitsika ny tanjon'ity lehilahy ity. Hitrandraka an'ilay pouvoir azy hampiasa azy arak'izay ilana azy fotsiny. Mampalahelo izy roa vavy. Ampatalovina n'ity examen rehetra ity, halana rasy ny sisa ka eny efa avy eo trandrahana anaovan-dratsy fotsiny. Dia raha tsy ny olona nasehoany tamin'ny sary izany no faty manaraka eo dia inona no ataony amin'ny mira sy rima? Tsy dia ahita tombo. Izay ihany izay olona maty e. Efa firy amby moa izay. Tia handray fahafatesan'olona ary tsy iza tsy akory fa ilay olona amin'ny sary io. Sapy natosika kely nareo mirahavavy hanafaingana azy. Eo zalahy. Eto aty daholo izay sary ngeza be ao dia apetao amin'ny rindrim-pitaratra. Ainga lisany. Tresaka marina ny rindrim-pitaratra. Fa misy inona? Oka aloha. Ohatra ny tresaka ho azy nge izany rindrim-pitaratra izany. Midika izany fa ilaza fambary izy mirahavavy. Milamina fotsiny aloha nareo. Mijoro manatrika anay tokoa izy mirahavavy sady mifampitatana. Afaka telona.
rano. Afaka telona hony de rano. Zany hoe afaka telo andro zany dia ho fatin'ny fahaseporana anaty rano raha koto mandimby. Mety tsara kosako. Ho faty ao anaty piscine zany izy na ao amin'ny dosy raha azoko tsara. Sy aho miandro zany sika efa tsy androko sahady. Tapitry ny 3 andro to mbola tsy nisy fanambarana loatra eto tamin'ny fahita lavitra na tamin'ny tambajotra hoe maty rakoto mandimbina ohatr' izany. Otry ary inona kosa ny gongonona nisy roavavy izany. Samy hira. An tsara ny sakafo rima. Inary ty dia misotroko rano faharary eo angeny efa ranao e. Professeur Rita toa fiavy be. Iza moa ny teny tamin'ny tenisany hoe raha fozandahako indray ny vonoana? Ha? Ono a? Fa nisy inona professeur? Ary manina ny tazominao mivozona akanjony sy felapelahana ohatran'izany izy ny rahavavy? Oka rehefa marary andro zareo angeso zany e. Rarahako zany e. Raha koto mandimbina nasaina ny vonoana ka ny rafozandahako indray ny maty kofona ny rano sotrony. Tena hoe atezitra mihitsy reto zazaliky reto a. Fona ho azy mirahavavy re a professeur. Na zareo aza ange ataoko fa tsy mahalala koran'izay rafozandahanao any e. Ny mpamony indray ve tsy halala hoe iza no vonoany sy ny vonoany e. Manomboko zao dia sara toerany nareo. Sady tsy omena sakafo ny tsy ampisotroana rano. Fa voasazy kely aloha. Mba oka kosa aloha re professeur. Ho fatiny anoanana setaeta ingereo zazy reo raha tsy omena sakafo araka ny teneninao zany e. Tsy mpisolo vava mihitsy ny nanaramananao ry Eloizy a. Atao fotsiny asanao. Eto aty indray aloha ilay sarin'olona hafa ao. Napaka sarin'olona roa hafa indray mariny professeur. Reny enti mpiambiny reny. Ny iray lehilahy dia ny iray vehivavy. Olona malaza amin'ny tambajotra serasera Facebook daholo ange reto izany e. Samy omeko sara avy nareo roavavy. Reo no ilaiko maty fa tsy ny zodahako na ny zobaviko indray ny kitikitihana fa dia mifampitatsika. Enjany ty marina. Andao mira. Avy manara. Avy aingana fa be indray ange e. Rima miandro vetivety aloha a. Mety zatra misara toerana angamba izy roavavy reto fa midongo be. Aza mitomany fa be indray angetsika e. Avy fotsiny a. Tsy elinareo dia iona indray. Mampalahelo reto izy marina. Sofa afaka manana akse amin'ny efitra misy anisy ny rahavavy dia afaka mitsorika mampisotro rano na manome zavatra kely hoanina na dia tsokosoko aza. Mira, aza mitomany re tiany rano sotro lalaky. Rima lozany mitsatsirika manoloana ny fitaratra fotsiny. Otry ary ahoana kosa ao toa tsy miseho ao amin'ny fitaratra ny sariny Mira. Tena mahavariana. Zaho avo tena mino faty zaza sala amin'ny zaza rehetra izy mirahavavy reto. Otry tresaka marina le fitaratra. Mira aizy mba vavy lany. Fa
ambara fahafatesana. Mety ny teny koa angambo rima fa andraso hoe vonjena ny aingana. Rima? Fiarakodia. Na ianao lery tateo hoe ny teny izy rovavy. Inona no lazaindry zareo? Tolozanao mianahana fotsiny eo hoe velomokely hoe ny caméra de surveillance ary zany. Eloisa, iza moa no laza amina hoe mbola afahanao tsokosoko ao ihany reo zazy ireo? Tsisy ka! Atao farana angemy mandika ny teniko fa ataoko mahita. Mahatetsy zany raha vehivavy a? Maifay mihitsy marina ny takolako. Avereno kely farana hoe le enregistrement teo? Na izy mavavilany. Fiarakodia. Miandry ny gadonany amin'ny 7 ariva zany tsika hijerena hoe inona indray ny tranga. Sy hoe iza no voan'ny lozam-piarakodia. Ay moa ny fito tokoa ny dikany hoe maizim-bavavilany. Tena manamavy amin'izay ahazo an'izy mirahavavy amarina raha tsy ireo olona nikendreny professeur indray no faty manaraka eto. Mila mifanavotako rezy zaza tsy manatsindreto ka. Tapakarangany hevitra. Amin'enina latsaka fahatelony arivo zao. 20 minitra sisa daigato ny tiany amin'ny 7 ariva. Ary efa ela ihany nandiniako an'izy rovavy zay fa dia toa mijoro manoloana ny fitaratra eo daholo foana. Dia tsy reraka ve? Sady tsy mihetsika, tsy maninona fa mitsatsirika fotsiny. Andraso hoe aleako any mihitsy fa ohatra ny misy zavatra tsy matokololo. Ohatray, toa tsy misy nizan'iza kory ato. Sécurité! Sécurité! Fa ahoana mampitombona an'izao? Lasa izy izy rovavy dia lasa iza koa Eloise. Aza hitako ka nentin'ny nandositra ireo zaza. Midiraingana nareo miravavy atao anaty fiara sotratra eto ihany. Mety efa tsikariny angamba izay hoe niraikitra ilay caméra de surveillance atao. Efa misy toerana no mangevenantsika mandra-pahitan'izay tena vahaolana. Reny zalahy! Reny! Enjeo malaky sao tafaporitsaka eo e! Andriamanitro, efa reo sady tokoa. Andriamanitro, tena mitivitra reto. Aza tifirina fa laiko velona izy rovavy. Dia Eloise koa. Ampijaliko voaesoriko aminy ainy. Mpamadika tsy vanina. Atao fotsiny izay ampijanona an'ilay fiara. Teneno zalahy sasany andeha lalaka fa ahafahana mivahana ny lalana. Tena ho tratra eto marina raha izao no mitohy. Mandeha mafy be reto izy. Mihirahira hafahafa indray marina izy rovavy. Izany hoe ho tanteraka izany ilay fambara-fahafatesana. Fa miviry tokoa moa izao. Efa ho amin'ny 7 ariva. Efa higadona izany ilay maizim-bavavilany aminy. Iny fa nivirinay ka vy? Afanganao ingana ny afanganam-pandeha. Hoy! Tandremy fahazalana amatsika eny ange reto mitady ifanena amintsika reto e. Tena tsy afa miala tsony marina fa samy mandeha mafy. Tena ifandonitsika. Tandremy! Hoy! Saika loza marina. Fony divy an'ilay fiolanana dia efa nirivatra fianakavanana indray ilay fiarandry zareo anankiray hafa. Tsy tafalany iny ilay nanaraka taty aoriana dia mifandona ry zareo. Ary lanitra tena mivadibadika noho ny fifandonana mihitsy marina ilay fiara. Dia sanatry ny sy maty ve? Io izany ilay ny vinavinain'izy rovavy. Maizim-bavavilany hoy izy. Fiarakodia io izany ilay izy. Dia efa fantatra izy mirahavavy mialova izany fa izy ihany ity fifandonany ity saka sendrasendra. Dia ny tonga ho azy ao amin'ny mirasirima fotsiny. Nanahoana ary izay professeur Ritsa. Mataoko ve?
midira izy mirahavavy a tsy misy atahoranareo tsony ato fa tsy fantany fisinyity toeran'ity dia mitafia anyity lamboty amin'izay mafana tsara reraka nyty any koa angaminareo za kosa hikarakara ny sakafontsika riva alohan'ny atorintsika andro sy tio tsara andrasa aloha alefako ny télé. Pourquoi maintenant? Tu as eu tout le temps de me le prouver. Pourquoi maintenant? Ary andraso amin'izay hoe vakiko koa le dosiany izy roa vavy nalaiko tany amin'ny laboan'ny professeur teo. Randriamahefa Rimaniela. Sanak Randriamahefa Faltina sy Rasafitsalama Volasoa. Teraka ny 19 Aogositra 2024. Mais je veux que tu comprennes. Inona minitra monja hono elanelam-pahaterahana izy mirahavavy. Toi, Mira niteraka mialoha. fais partie de moi. Je vais me marier. Tsara ty voasoratra ty. Raha araky ny échographie nataony dia raha ihany ny zaza hita tao akibondramatoa Volasoa. Fa rehefa teraka sahabo 3 minitra teo kosa nefa mira dia ny zaza indray ny reniny ka akory ny naterany pampiteraka raha nahita Il est ce que tu ne sais. zaza vavy kely faharoa hafa. Mahagaga izany marina. Mon choix. Il est irrévocable. Rehefa nitsirihana dia mitovy onja tanteraka ny fitempony fony izy roa vavy. Franchement, Ary tsy vita an'izay fa Pas la même chose. Situation est izay beaucoup. tsapandray dia tsapandray ihany koa. Plus le gars d'avant qui était là, Nek Lidef Lukana. Rehefa lehibe izy roa vavy ka mandeha rano nodona ohatra ny ron indray dia mandeha raha ho azy manarak'izay ihany koa ny ron indray. Raha manavy mira dia manavy ihany koa rima. je veux que tu comprennes. Ary inandray ny ato. Ce beau moment, cet instant, cet endroit. Toi, Lisitra ireo olona maty. fais partie de moi. Ahina ho nisy fifandraisana tamin'ny fambarana taon'izy mirahavavy. Je veux me marier. Ary tena nanao fikarohana be momba azy mirahavavy tokoa angesa ny professeur e. Tout. Il est gentil. Ary tena betsaka tokoa ange izy Une safy e. femme quand je suis avec lui. Et cette couronne, il est tout. Dia inandray ny ato. Il est, excuse-moi du terme, il est tout ce que tu n'es pas. Ireo olona tsy maintsy Il est ce mivonoina que azahoana tu azy seras, mirahavavy. peut-être jamais. Me dis pas que tu vas te marier avec lui. Ity faraparan'ity zao dia hoe Mon choix. pasteur Il est John ao irrévocable. novonoina mba tsy hanao ny fandroahana fanaratsina ny exorcisme tamin'izy mirahavavy. Pourquoi maintenant? Tu as eu tout le temps de me le prouver. Pourquoi maintenant? Franchement. Dia ny atao ambadika indray misy pas la sary même chose. Situation n'olona est beaucoup. anankiroa hafa. Je suis plus le gars d'avant qui était là, Valentина Nek sy Lidef Volasoa. Lukana. Fa tsy ireo ray aman-drenin'izy mirahavavy ihany ve reto? Ie, tena ry zareo reto. T'aimes et je veux t'épouser. S'il te plaît. Ry professeur Riza ihany izany nahatonga ny hatrany nafatiny ray aman-drenin'izy mirahavavy iny fa kaitsika sendrasendra kory. Une chose. Ny fanahinina nidorana mihitsy dia Bon moment. ray aman-dreniny navela ho faty fa izy mirahavavy rery ihany no nafotana. Vous faites partie de moi. Tena enjany ity marina. Et je vais. Raha ny fahazahoriko azy ange izany dia mijanona amin'ny faminaniana an'ilay fahafatesana ihany ny asan'izy roa vavy fa tsy izy ireo velively no mamono hoe fantany fotsiny hoe Il est gentil. izy olona ho faty. Il est mature. Ny fomba Je me hahafatesany sens sy femme ny quand je suis fotoana avec lui. fa tsy ry zareo mihitsy akory no mamono na mahatonga an'ilay Il a fahafatesana. le sang chaud. Il est, excuse-moi du terme, il est tout ce que tu n'es Inona pas. nefa no ataon'izany? Il est ce que tu ne seras, peut-être. Ozona sa fanomezam-pahasoavana fa hafa Raison. Mon choix. dia tsy afa-miana ohatran'ny zaza rehetra mety izany reto zazy reto raha izany. Mampalahelo. Inona ary izany ny vahaolana e? Za efa voaozona ny aina ohatran'izao izy roa vavy.
pejy iray farany ity. Ny hevitry ny mpitsabo gazo efa nanatona ny ray aman-dreniny Mira sy Rima manoloana ny olanjanany. Raha araka ny fanazavan'ilay mpitsabo gazo dia teraka toy ny olombelona rehetra Mira. Rima kosa dia toy ny aliko Mira satria tsy tokony ho teraka. Ary noho ny fisian'ny Rima dia lasa tsy misy reflena endrika ao anaty fitaratra izy mirahavavy, satria raha ihany izy mirahavavy. I Mira ihany no i Rima, ary Rima no endriky Mira velona. Lalony samy marina. Andraso hoe toizako ihany. Zany hoe raha tsy maty Rima dia tsy hanana fiainana toy ny zaza rehetra Mira satria tsy manana endrika anaty fitaratra. Zany hoe tsy maintsy manao sorona ny aiko. Rima? Avy endriny joro teo ambaravarana teo ihany e. Ary aiza Mira? Nona tokoa izay nareo e? Ao fa efa misy sakafo azo aroso anareo ao. Sofiko aza ve no nandro rosa ny teny zavatra Rima teo e? Inona koa nanaitra teo? Taitra koa marina ka Mira sy Rima kay reto mijoro eto kaiky mifandrinako reto. Mira sy Rima fa misy inona? Sa tsy mahita torinareo? Atory araka amiko? Potray, ary toa otrany miozozo ange zany trano zany e. Tresaka hatramin'ny varavarakely mpitaratra marina. Afaka tsasakadina. Basy. Ahoana tsara honareo? Afaka tsasakadiny. Basy. Iza no fato voatifitry ny basy afaka faifakadiny? Ary iza kosa mandondona amin'ny faravarana ao ambany ao zany. Andriamanitra, aza hitaka hita amin'ny professeur Sahady ny misy atsika. Savy ny saiko no efa lasa lavitra loatra. Iza nefa no ndondony ty amin'ny andro alina izao. Andao risy mirahavavy aho. Andao tsika ho any amin'ny garage malaky. Ila miala tatsika. Eloise! Mihevitra mantsy ianao fa tsy ho hitanay mihitsy no misy anao a. Misy raha matoty natao hoe GPS ary misy GPS ane ny telefônina anao e. Ao tadiavako azy fa nareo kosa miandry any velany any a. Ilaiko velona tsy misy rovavy. Tena loso ty marina. Efa tafiditra ato trano sady ry zareo. Sa vehivavy kely ty ve atohatra andreo fa aleo angamba tonga dia mitady lahany itsoana ka. Efa ty aloha ty raha teo amin'ny varavarana makao amin'ny garage. Ho aiza iny? Professeur, aleo hitiko malaky ty varavarana ty sady toanako zavatra. Tonga dia midira ao anaty fiarinareo mirahavavy. Malakilaky. Ndrasa, afasikafako ny varavarana. Atohatra mandra-pahoviana eo nefa ny karetsaka e. Firiko ndray mandeha ty basy ty fotsiny dia misoka. Zay. Ndraso veloma amin'izay ny fiara. Ny vakinatra ny ivelany marina ilay fitaratra manakaiky ny familiana dia nisy voaka rehefa voasoka ny varavaran'ny fiara. Amin'izay ianao androany e. Hitanao ty basy ty. Bala ray amin'ty eo mitapika andronao dia mahasotra ny ainao. Fona re tompoko. Tsy misy hoe fona fa rehefa mamatika ahy dia hivadiako biby ihany koa e. Sanareo no mifanikavavakony. Tiakeboko. Tezany koa. Taka mafy be ny keboko. Tezany koa. Mihevitra mantsy ianao fa maty tamin'ny fivandonan'ny fiara riva teo iny zay a. Fa andeha fa ny maty fa tsy za. Mbola tsy tonga ny anjarako e. Azatraka ny volokotro sori afa marary. Zao ny fanaovana azy rehefa mahay vandoa.
iza koa zany namelonoako zany. Mira, misy talavitra sotratra ny eo Ay, mbola reto zaza mitondra lozy reto ihany. Inona ty? Andray, ny felan'ny profesera Antemena maro Mira dia nandeha rany orony. Ary nandeha raha toraka izany koa ny oronindrimo. Rangito ihany raha tia hita lozy. Andraso, so misy variana amin'ny Mira izao no poako amin'ity filavy ty ny tanany amin'izay mipitika ery ny basy. Maty tamako. Oay, ary mipitika tery koa le basy. Dia mbola ino koa ny fanampy. Ny androko. Poan'le kara tsy manjary ty tamin'ny vy marina ny androko. Tena maratra. Ay. Manatono ihany ingenao raha tsy tofiriko amin'ity Avelao andeha fotsiny izay. Avelao iaina amin'ny fiaina milamina izy mirahavavy fa aza atao fitaovana amin'olona. Zaza tsy manatsindrao. Sady mamina amin'ny fahafatesana fotsiny ihany nataon'izy mirahavavy fa tsy mamono olona toy ny ataonao velively. Fantatra nge fa ianao no nampamono azy mivady ray aman-dreniny. Zaza toy ny zaza rehetra reo izy Efa zaza vao oziny. Tsara tareo ohatran'ny anjely nefa mpanely fahafatesana. Anjely ny fahafatesana arabaky teny Tsy aleo vetrandrahany zany fahaizany zany ho an'ny tombotsoan'ny firenena. Rehefa maty ireny olona ireny dia ilamy ho azy ny tany sy ny firenena. Fitiavan-tena sy fitiavan-toerana ny anareo Rehefa tsy mitovy hevitra aminareo zany dia fa valim-pirenena sy mendrika ho faty. Tsy diranao lalina koa zany Avy irenao amiko milamina fotsiny izy mirahavavy raha mbola teo velinainy. Aza manatona Tsy hitanao fa ivavabasy efa mitodika any aminao io Ianao koa ve dia asa hitifitra Saka. Aza manambany amitsy Ay mbola manatona ihany Zany atatazo. Tena nitifirin'le kiala ratsy ity marina ny tongotra ovy. Ka hoana mamelanay andesa mbola ifaziditra ihany. Ao verenao anaty fiara ary Mira. Itsoka ho aiza koa nefa ianao io Efa voadidin'ny oloko ange ty toerana ty Mira, ny betain'ny tapoka andray marina Mira. Hitanao ty antsetetanako ty. Ity no andidiko ny tendany raha tsy ametraka ny basy ny moramora ianao. Dia say vao mivoaka ny fiara koa rino. Sahanao zany ny amonao amin'ny Mira Ilainao izy mirahavavy. Hoy ianao afaka tsy vonoiko izy fa ampijaliako fotsiny. Aza rono rehefa mandeha raha ange ny tendany ambananao amin'iny antsiny Tsy ireo koa ny andrimo. Ka omeo ary izy rovavy Andriamanitro, tsy hitako marina izay atao fa ilozako mijajirika mitazona an'ity basy eto fotsiny marina. Ary andrasa rorotonarombaana amin'izao izy varindriny izao amin'izay le basy. Lozy ty marina fa lasalasa no mifaterana ny tanako dia voatifitra teo amin'ny tratran'ny profesera. Loza, mivoatra be ny vavany. Watya marina. Watya. Andrekeko, tena tsy misy anatsony ty. Profesera ka izany le hoe ho faty voatifitra afaka atsasakadiny. Malalaka izany izao ny lalana. Andao amin'izay andeha izy mirahavavy tonga dia foatsika amin'ity fiara ity izay mibambana ny lalantsika rehetra eo. Iny fa miakatra moramora ny vavahadin'ny garage. Lasa aleo tonga dia donga rehefa mibamba-ndalana ka. Ino ity? Reto izany.
tsy maintsy otratra ihany angambarazoanao mitoika losy ty marina tsy maintsy mandana miteteza lalana nefa efa misy andro ny avery amin'ina sako nefa sady misy manaraka ihany avy ato rena tena zany atao zany ale hitamina zay tolo-batana tonitresaka ho azy miparabrizy ny fiara tsy maintsy manao soronyaiko rima ino ty lazainao afaka inamotra rima hatramin'ny oviana koa ny sady ianao no miteny ny fotoana afatesan'ilay olona ny sady miteny ny fomba afatesany tena vava miry ty mangano any fotsiny ary ino ty ataonao ty toa vilinao any amin'tsisy ny familiana mandeha mafengatsika izany ry rima sady rano bengany ao ambany ao losy ty marina fa tena lasany anata latsaka amin'ny fiara fonjeo fotsy be daholo izay jeray masoko mira fa tsy mira ve ty mijoro eo akaiky mifandrinako ty fa ahoana zao dia lasa izy rima jesu reloha izy nanosorona ny any rima afako manana fiainana azy fahazazana toy ny olombelona rehetra mira fa hatraminao viana koa ianao no nahinteny hatramin'ny fotoana nanaova rima sorona ny ainy tsy nanana endrika tao anaty fitaratra mihitsy izay miravavy hatramin'izay satria za ihany no izy ihany no za ka tsy mila mijery fitaratra tsony ankehitriny kosa efa lasa manana endrika amin'izay azy satria fa tsy otsony rima tsy niteny koa izay miravavy satria fera ihany ilay miravavy ary rehefa miteny dia mifameno fa amin'izao kosa tsy tozany tsony ay ve dia aiza izany izao rima ka tsy fantatro mety matinety ny drano sy mpanao fikarohana satria hatramin'izao tsy hita izy enjany izany marina ny fahafatesany ihany izany no nambarany tamin'ilay hoe afaka 9 minitra rano izany hoe minitra vitsy talohan'ny latsahany tao anaty rano izy maty dia hono ary mira ireo olona nanenjika antsika ihany izany no mitazona antsika ato fa mety ho avotsiny ihany angamitsika rehefa tena fanenina tsy nahita andrimy zareo raha ny fahafantarako azy na tsy dia tsy afaka manambara fahafatesana tsony rehefa tia rima enganie otry toa milatsaka ho azy reny ranomasiny mira mira haviaingany ndrifiny koa aza malahelo fa ny asoandriny nanaovandry masorona ny ainy ny ananandry fiainana ara-dalàna tsy takoreketra vaviko ry aloha izy tsy maty izany izy ka isaky mijery ny sarindry amin'ny fitaratra indry dia mahita azy tsy indry ihany moa no izy raha ny fanazavandry teo raha ihany nareo fa nizara ho vatana roa fotsiny kony a elany elaka afaka ny aina fiainana toy ny zaza rehetra ihany mira marina jereo ange izy ty raha tsy falifaly ery miara-mialao amin'ny ankizy efa lasa anjely tokoro izy amin'izao fa tsy anjely amin'ny fahafatesana tsony taty aloha
Tio, Tati Eloise, andao ilalao miaraka aminay fina ary ty mandefa fisainana fotsiny ety. Ho avakia. Imira sy Rimo anjely ny fahafatesana. Nosoratany Tokina.